olana sedrainy banque de sang eto amin'ny hôpital Pezagandrova ny favitsian'ny mpanome raha tsy mavitrika ny olona tonga manome aina eto amin'ity toerana ity hoy ny mpitsabo nambaran'izy ireo fa betsaka ny fepetra-takina amin'ny olona iray rehefa anome raha de voalohany indrindra aloha zany olona salama tsara faharoa manarakaraka an'izay mitondra karapanondro na passeport na permis de conduire de misakafo tsara izy maraina tsy miaro tory izy alina alohan'ny anomezany raha amplanja tsara zany eo amin'ny 50 kg miakatra zany no azo ekena hoe amplanja ny sokajin-draha au plus no tena be mpitady matetika ho iatrany ny fanazavana izy io sy ny o négatif no voalaza fa sasatra ny fahitana azy manome raha ny eto amin'ny banque de sang eto amin'ny hôpital Pezagandrova raha sendra ireo marary izay mila izany amin'ny alalany tahiry misy ato an-toerana ihany no ahafahana manatanteraka izany kanefa kosa dia tsy maintsy manolo ny fianakaviana aorian'izay zava-misy izay rehefa ohatra zany misy olona zany angataka raha zany hoe marary mitady raha de voalohany indrindra zany manome zay ato amin'ny banque de sang fa rehefa avy zany tsy maintsy mitondra olona zany le havany manolany le raha de ny vola zany zay alohan'ny zareo amin'iny posy ampidirina amin'ny marary iny zany tsy hoe vidiny raha iny fa vidina analizy sarany analizy zay atao amin'iny posy iny zany manome aina ny manome raha tsy voatery efa misy olona marary mafy mila izany ihany anefa vao afaka mizara fa azo atao hatrany izany andavanandro ho an'ireo olona izay terem-panahy anatanteraka izany